Tantely eto amin'ny ma vie de parents miaravatsika rehetra. Mananjanaka anak'efatra toavina, mengaly, tea dia zina. Nampihomehy kely fotsiny indray mandeha ho an'ilay zanako vavikely 4 ans izy mbola pointure kely dia nefa ny nahazo cadeau kiraro pointure 34. Journée détente zany hoe tsy mifoha maraina be manenjika lera maraina fa mba manao grasse matinée kely. Natahotra zany satria hoe ohatrany mbola fragile be zany zaza zany, tena mbola zazakely, ohatrany natahotra hoe sao dia folaka, sao dia etc. Je suis très travailleuse et débrouillarde. Mpandeferiko kely foana ny vie de famille dia izay zavatra izay tsy dia mahafaly ny zanany ankizy loatra dia tiako hoe tsy hanao an'izay loatra ary zareo zany. Manao dessin dia manao coloriage miaraka amin'ny ankizy. Lasa nanana patience kokoa dia lasa nanana tolérance kokoa satria za taloha tena olona be kizitina sady mora menimena, mora vazavaza, mora tezitra e. Nisy taona kizitina be dia niady tamin'olona dia vazavaza mafy be dia natahotra hoe Andriamanitra sao dia mba lasa marenina ilay zanany ao an-kiboko fa mivazavaza mafy loatra. Maman cool ihany fa le dadany mbola cool lavitra noho izy fa za le somary kizitinzitina zany mihoatran'le dadany dia ndraindray koa hitako hoe cool loatra le dadany dia tsy maintsy ohatrany hoe miteny hoe aza tenena zany ry zareo fa zareo zany tsy tandrina mihitsy. Efa miarabantsika reny rehetra sahady amin'ny fahatratrarana ny fetiny reny dia amareny atsika dia indraindray atsika tena reraka dia tsy maninona zany, on a le droit d'être fatigué de temps en temps fa mahafinaritra ny fiarahana amin'ny zanantsika dia profiter de chaque moment miaraka amin'ny zareo satria vetivety kely zareo dia lehibe tsy hitahita akory. Ny afatra kely fotsiny hoe amin'ny taonany zareo rehetrarehetra dia il faut profiter de chaque moment avec nos enfants. Bonne fête!